Salama voaka Antsirabe. Salama ao anaty distrika anankifito. Zay koa dia salama e. Faly koa zay mpakahita aminareo aty a. Dia faly mamangy anareo. Dia androany moa araka ny tenenina teo anniversaire-ny président. Betsaka ny mbola iarahaba eo président, iarahabanao amin'reto isaky ny district reto a. Fa satria namenana any ilay fitenenana voalohany dia tonga dia ataoko aloha ny fiarabana amin'ny alalan'ny antokotiky Madagasikara. Dia amin'ny alalan'ny antokotiky Madagasikara iray manontolo président no iarabananao a nahatratra ny tsingeritaona naterahana androany. Dia faly zay a antokotiky Madagasikara zay tarihanao amin'ny mahafinoanao a no mirarisoanao, mirarisoa indrindra président. Ho ambin'Andriamanitra hatrany ane ianao a ampitombony aminao hatrany ane ny fahasoavana, mba hitombo hatrany ny fahasalamana, hitombo hatrany koa ny tolotsaina, indrindra ny fahombiazana hataterahanao ny adidy zay miadanao a eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny orinasa, eo amin'ny antokotininy, ary indrindra eo amin'ny firenena. Tahin'Andriamanitra zay anniversaire président. Dia maneriserina ihany koa ho amin'ny ankohonanao zay tonga manokona an'izao fotoana izao a. Ato moa ny zanaky président manokona atsika amin'ny fotoana androany a dia Tojo Ravalomanana. Tojo Ravalomanana ny kandidatsika tao Antananarivo renivohitra. Mitombotsika ny alalan'ny firongo sy ny jadona rehetrarehetra ary vavolombelona izany zay tamin'ny alabato nisy tao Antananarivo renivohitra miandry ny fitsaranam-pahendrentsika izao a dia hitatsika vokakofitarana. Ao ihany koa ny zanaky président Farala mahita tsara dia arabaitsika sy soratsika ihany koa izy a manotrona atsika amin'izao fotoana izao. Dia manoteny koa mandrosany maika tsy samitsika amin'olona hoe mandrosana tolotra. Eo izy. Maike vesa tsy maike! Sote! Dia araky ny fandaharam-potoana moa toy fandaharam-potoantsika dia iroso amin'ny fiarabana. Fanjakana misy amin'izao fotoana izao. Averiko a. Ny antokotinina na tiako Madagasikara dia tsy mpanohana intsony fa mpanohana izao fanjakana misy amin'izao fotoana izao. Betsaka nandrasam-bahoaka amin'ny Malagasy ny antokotiky Madagasikara. Betsaka nandrasam-bahoaka Malagasy izao fotoana misy izao. Tsy maintsy andalo dingana maromaro samy hafa sika. Zay vao tonga amin'izany. Ka mila faharetana, mila tena miaraka tsara. Tsy maintsy faritana tsara ny izany amin'ny tombozoto, mitondrana amin'ny tetezamita. Raha malala tsara. Fa betsaka amin'ny Malagasy mbola tsy malala tsara ino zany atao hoe tombozoto. Ino zany atao hoe réconciliation, ino natao hoe concertation. Dia ho avy aty aminareo reo le mpanadiady reo. Indrindra fa filoam-piangonana izay mitarika tsara zany hoe concertation zany. Mazava dia tandremy tsara, tsy maintsy ajaina ny FFKM sy ireo mikarakara-zany na tokotry-bavahana hafa. Tsy mahazo mifanenjika nitsitsika ianareo ny finoana hafa satria tsy azo fitikitiana reto zavatra telo reto dia ny finoan'olona. Tsy azo fitikitiana, tsy azo fiapadabaina. Faharoa ny fiaviana. Zay mahatonga hoe ny fahasamihafana mitondra fantsona. Ary fahatelo farany tsy azo tataraina zay fananana sy tsy fananana ny sasany. Hoe reny olona mahantra kely reny aza manambanimbany ho avy ny fanananareo aoriny. Ny vola samy manana fa misy ny tsy mitovy. Azonao zany zay fahendrena tsy maintsy ataonareo tsara zay. Averiko ary zay dia henonareo tsara. Betsaka ny tsy mahalala. Betsaka ny tsy mahalala hoe aho ny amin'ity lala amin'ity hoe refondation ty sy ny concertation. Efa hiezaka zareo hanazava azy. Ary zay koa hiezaka ny fanampy aminy. Satria be da be loatra le feo mandeha dia sahirany nareo. Ka dia hoe aminareo hoe tsy misy ny fanavakavahana na anapoko a, na ara-pivavahana, na ara-piaviana, na ara-toekarena. Mazava? Dada tsy tian'izany mitovy daholo ny olona rehetra. Nataon'Andriamanitra mitovy sika rehetra. Dia anjara antsika manana fahendrena mandray an'izany.
Sa mahita sasany hoe magnantanja dia ilaikilaka izy. Sa mahita sasany hoe avy any amin'ny faritra dia ilaikilaka. Fady mihitsy hoe manilakilaka dia avy any amin'ny faritra malagasy ray isika. Tanindrazana ray isika, miteny amin'ny fiteny ray isika. Faherena tsy mateto aminareo zany. Zay ny tenin'ny président tomponsika Madagasikara. Makasika ka tompola, makasika ka tompola. Vakina karatra! Manjana aminareo. Voalohany dia miarahaba amin'ny présidentsika amin'izao toaton'andro men'Andriamanitra ahafahany mbola miaraka eto amin'ity renivohitra be ty androany. Rahasoanao sika omen'Andriamanitra fahasalamana tanjaka sy eny hitondra anjara biriky satria mbola miandry azy ty fireneny tia ka dia mirahasoanao président araka amin'ireo antonanao. Itsiny ty resaky ty président. Vahoaka ny vakana karatra anay dia tena tantsaha avokoa. Mamboly zay maty, tsy mamboly zay maty satria ambany loatra vidim-bokatra anay. Ka izay no mampatonga anay ary lombonana hevitra tamin'ireo namana hoe ny ainy zay rehefa teo ny orinasa tiko. Satria namokatra zay anay tany Avaratsia Maranasy, ronono, ovy sy ireo ataontsika hoe maro samihafa ary teo zany orinasa zany nanandray an'izany vokatra zany niady an'izay vahoaka. Fa rehefa niny zay no nietraketraka ny sasany tsy matao tody enina ambin'ny folo taona lasa zay dia rariny sitsiny raha tokony hisokatra zany amin'izao fotoan'izao satria fotoana fanavoazana zao. Okena zay vitany zay. Dia zay no antony anaovana fotoana androany na dia ao anatin'ny fotoana anankiray izay iarahana azy amintsika fotoana androany dia tokony ho fantatry hain'ny président zany hoe kapoaka an'izany. Ary raha mbola miteny président hoe niady député miry militsy lao miakatra ty androany efa tsy tena niady mba hitondra zay anjara biriky ho an'ity fireneny ty. Izy zay président ary mbola tsy miova izy androany fa mbola vonona ny hitondra an'izany. Ka hoy amintsika hoe andao iray iny, andao iray foa, andao iavana ifanampitsika malagasy ao anatin'izao fotoan'izao. Fa izany ilatsika amin'izao fa tsy hoe reo olona nangalatra, reo olona rehetra zay nanao ny tsy nety tamin'ny firenena tsy avelatsika misy ombabelaty zany. Na vy na vato na iza na iza. Magazasa sy marine vahoaka ty mampiasany e. Ary faharoa dia zao ny atoko tigma dia atoko velona satria voasika tombana dia reto tsy reto solitiana fotsiny avata amin'ny distrika fito. Ka ny anatahana amintsika dia fotoan'izao ahafahantsika tena mametraka zay ihany koa tena mamalagasy zay. Ary fotoana anankiray ahafahantsika tena manao dingana goavana satria raha tsy misy zany ataontsika hoe fanavoazana miaraka amin'izany tsy kiasy saroto ny président amin'izany fitondran'izany satria mampamaro toerana n'izany fitondran'izany. Ka noho izany fotoan'izao manasa ary izay tena hoe ny amilesaka amin'ny orinasa ty koa tena eketsika ary tena angatahana ary za fanontaniana natao hoe sao dia salatika sy président ndraiky tsy voniny nanokatra an'izany orinasa zany fa tanora tady asa président. Marina sa tsy marina zany. Tsy misy ny asa fa ny azo zay no anisany anankiray tena angatahana amin'izao fotoan'izao ary tena hitalaon'ny vahoaka ny amin'izany ataontsika hoe famokarana ty fotony satria 5-7 isan-jato, 20 isan-jato malagasy dia tantsaha avokoa. Nefa ny vola mataka ny tantsaha kelikely satria 5 isan-jato amin'ny teto volam-panjakana zany no naovana azy eo tsy mazazy. Fa ekaran'izany folo zany ho any amin'ny tantsaha satria raha tsy ireo aloha no mahazo mandroso ho tsy handroso Madagasikara. Manatitra ny fiarovana de notre président ay député feno Tanapoa Terminareo tsara. Eno mangina. Izy io avy any Paris hoe ankalaza ny anniversaire fa le tsy amin'izao. Ho avy président izy tonga misy itokizao marain'izao. Filazanareo zany hoe fitiavana zany tsy mahalavy tany.
azo reo izy tsy malavy tany zany satria nandasana koa izy le anankiray tao moa tsy marany tômobily de nandeha rasitany iny dia manao zavatra tsy maintsy atao dia fitanaka amin'ny farany zay a ndao azy vita zay Bien, Président, mbola manatranitra ny fiarabana amin'ny tsingeritaona anateranao. Mirary kora mirary mba hitondra valonsoa sy tsara mitimba ianao ny hanolotra valonsoa tsara ho andreto vahoaka miandrandra ny fisikafan'ny orinasa Ticoré, Président. Sa tsy samby vahoaka mivakina karatra. Na izay ao Antananarivo koa nge manana tanora be da be mitady asa mbola betsaka noho ianareo eto zao. Tena izay no ataontsika ny antsoantso mba ahafahan'ny président Ravalomanana manome anzaitsaika efa an'izay mba hoentina hanarenana ity firenentsika ity. Ny fanarenana firenena dia misehatra maro samihafa ka dia inotsika fa tsy hiamboadidy satria efa zay no fiteny foana hatramin'izay hoe miantso sisa iainako etiko anasorana ny vahoaka malagasy. Soratsika izy amin'izany fandavan-tena lehibe zany ka dia mirary raha mirary koa zay andefa tofotro mba mitona maharitra farak'izay indrindra ianao. Rehetra eto amin'ny vakinakaratra amin'izao fitsingerena tena naterahany flora Ravalomanana izao. Arak'izany sekretera jeneraly faharoan'ny antoko tiako Madagasikara ihany koa fantatsika fa ny rafiny antoko dia misy sekretera jeneraly anankiroa. Voalohany ny député rina teo dia ny faharoa za zany. Arak'izany dia mitodika aminao zay Andriamatoa hoy zahay aty hoe tsy avizana anay mamerimberina ny frarisoso ny fiarabananao nahatratra izao tsingeritaona izao ary mivavaka ho anao zahay mirary soanao mbola ho ela velona hifanatotra amin'ny vahoaka malagasy. Tatoato dia mahita zay fa mitety faritra ianao mankalaza ny tsingeritaonanao. Faritra vitsivitsy zay vita fa mbola misy 20 mahery manantena mbola hiaraka alaza tsingeritaona aminao président isa-taona arak'izany ho ela velona ianao Andriamatoa. Faharoa todika amintsika vahoaka izay voasolo tena eto androany. Togetosika misy mpikambana ao anatin'ny atoko tiako Madagasikara, misy mpanohana ny atoko tiako Madagasikara, misy sakaizan'ny atoko tiako Madagasikara mitovy jery sy mitovy famindry. Ny atoko tiako Madagasikara dia fantatsika fa antoko politika ary atoko politika manana rafitra politika ny tiako Madagasikara ary atoko politika manana rafitra miparika eraky Madagasikara ary amin'izany rafitra izany fehezina sata dia misy ny fomba piasa. Nisy fivoriana no tanterahan'ny mpitantana ny atoko tiako Madagasikara teo ambany fitarihan'ny filo nasionaly Andriamatoa Marc Ravalomanana vao haingana ary nanamafisana fa ny atoko tiako Madagasikara dia manohana ny ezaka ho amin'ny fanovana sy ho an'ny fanavaozana ny fitantanana ny firenena. Arak'izany dia misy ny toromarika, misy ny ataontsika hoe tondrozotra zay miainga avy aty amin'ny bureau politika nasionaly mampiomana antsika rehetrarehetra fa isika rehetrarehetra mpikambana ny fotony ihany dia mandray andraikitra mivantana amin'izany ezaka maka amin'ny fanavaozana eto amin'ny firenena izany. Izy ny restructuration na fanavaozana ny rafitra fa izy koa fandraisana anjara antsika mivantana ny amin'ilay hoe fikaonan-doam-pirenena zay kasaina atao amin'izany fanavaozana izany. Ary mahakasika an'izany indrindra dia ny atoko tiako Madagasikara dia mametraka ny hoe tokony hisy aloha ny fikaonan-doha amoahana ny tondrozotra hoentina mandroso makany amin'izany fanavaozana izany mba hahafantarana hoe ahoana ny fomba hitondrana azy inona ny tanjona iombonany rehetrarehetra mba ahafahantsika manatratra an'ilay tanjo. Marina fa nisy dingana ngeza be efa vita afaka tamin'ny kejan'ny jadona isika fa mbola lavitra ny ezaka ary manatenitsika teo ambany fitarihan'ny Flora Ravalomanana dia ho tratratsika izany tanjona izany. Raha soatsika rehetra
na Tsirabana nakataranao ny tsingeritona naterahanao mbola vandro na enao anana fahasalamana ary hoena fanapana ka ho tonga amin'ny tanjona izay irinao dia faly miarabanareo Antsirabe rehetra koa salama ambe raha nisy ny favoazana sy ny fanotrano nateraky ny fanombanany tiako dia nisa voalohany ianareo vakinankarana satria nahoana taty aminareo ny tena nahitana vokatra rehetrarehetra izay nahodiny sy ny varotana atao amin'izany orinasa zany ka nampiroborobo ny orinasa ary koa nahafahana namatsy sakafo mahavelona ara-pahasalamana ho an'ny malagasy tsy vaky volo dia toy izany koa sakafon'ireo biby sy ny fanafody isan-karazany ka dia iarahanay manana sy manentana ny fiezahan'ny tsirairay amerina zany orinasa tiako andron'ny toe-karena malagasy zany dia manaraka izany mampirisika atsika hatrany tsy ho kivy na ho reraka noho ny tsy fisiny zany fitaovana sy vokatra na vokariny tiako zany fa samy manana ezaka anao zay atsara sy raha mientana ampandrosany ty Madagasikara ty tsy dia mbola lavalesaka ako ka toko miarabanao ihany koa izay dia matokoloha amin'izao nahatratraranao ny tsingeritona naterahanao izao mirary anao hoela velona amin'izay rehetra ataonao ary hoela fanapahana ihany koa amin'izay rehetra ataonao izay tanora président dia tanora tao amin'ny tiako Madagasikara ny anirinay teny mangataka izay mba hisokafa ny tiako satria raha fanangatanana eto zao président dia jerenao tsara fa maro ny tanora eto aminay maro izy ireo ary tena tsy any manana azy maro ihany koa mavita fianarana nefany tsy mahavita ny ray aman-dreny maro ihany koa ireo tanora eto aminay izay navita fianarana nefany tsy hitan'izay lalakombany dia maniry izay andriamatofoloha fa ianao mpanorona ny tiako Madagasikara no irinay mba hanokatra ny tiako iantantanay ianao tena iantantanay tiako fa tena maniry amin'izany izay tanora erina dia asa majinika na asa kely ary dia maniry izay mba hialistaka izany dia misaotra betaka Tandroany dia fankalazana ny tsingeritona naterahan'ny filohantsika président Marc Ravalomanana tsy ho adinoana fa dia mialavanao Andriamatofoloha Andriamanitra ombanao Mandrakariva hitalidalananao Mandrakariva sy ny akonanao avitanao ny adity sy ny andraikitra izay mbola tediaviny vahoaka aminao amin'izao fotoana izao dia mpitendrina nanomboka tamin'ny 2003 tamin'ny 2019 avamizanona noho ny asiparana izay nataon'ireo izany tompoko nisy 700 mponina ao amin'ny distrikana tamin'ny fotsy tompoko dia tatsah avokoa noho izany nanana ny garana be dia be zahay nisy ny obernono be dia be tao ary nisy ihany koa ny vokatra maro samihafa izay tokony nalefa tao amin'ny tiko fa rehefa nikatona ny tiko ao dia tena tsy hitan'ny vahoaka itsony izay ho atao nikatona ny tiko satria tao fangalana izanak'omby raha mba tia iomby bernono ay fa tadidinareo tsara fa nidina tao ane ny omby tamin'ireny fotoana reny nonoana tao ny omby président Marc Ravalomanana napala ihany tamin'izany ny olona tsy tianao dia mibibiko ny edivanao rariny be zany tsy raro izany noho izany dia mbola mijoratra amin'ny faran'izay président hatreto ary mbola mangataka aminao hoe hosokafana avy any tiako fa tena mijaly tanteraka amin'ny vahoaka amin'ny fanaterana ronono ny garana zao any aminay any dia nitapahan'ny olona mifotony fa tsisy mpandray itsony zany ny zava-misy ny faharomanao arakaraka amin'izany ao amin'ny distrikana tamin'ny fotsiny era olona misy an'ilay saofike
Tsy tokony hanofan'io groupe Antananarivo intsony tsika. Andreo olona karana sy tsisa reo raha ohatra ka vitany io herin-jiro an'ity herinaratra ao asaofika io e. Ka zay mangataka président hoe niadivana teny amin'ny tonony zany teny amin'ny présime mba hiverena ny jiro amboarin'ny saofika e. Atao za vitan'io antena mba edana vaoka malagasy pakasitra. Tsika dia tsika fa président Ravalomanana amin'izao tsingerin-taona vatatsara ny tsingerin-taona nahaterahany izao. Mahatsiary isika tsy sanadriva mofota ny rotaona mahery kely sy ny telo taona lasa zay raha nikiasa hiditra taty isika. Dia fampirorona araka ny tenin'ny président Ravalomanana telo moa efa voalaza ny pasitora tamin'ny ankapobeny ny teny saika ao ambara zany hoe mampatsiaka ela ny tena mahampizay hoe fampirorona fampitahorana fampahoriana fampahatana ny natao atsika nefa nanana filony isika na tokony président Ravalomanana tsika mivitariana dia fitava volo soamatsara eto isaorana an'Andriamanitra isaorana président Ravalomanana koa mahatoky antsika manana fitarika ena ray aman-dreny tsy mitarika atsika mankadekadika dia zay rahasoanao président amin'ny anaran'ny tiako Madagasikara mitolopolo tany fahadimy avy any Antananarivo Somanao amin'izao tsingerin-taona nahateranao zao atao sosomatsara ny afidianana raikitra zay andrasanay vahoaka aminao. Efa betaka ny voalaza teo fa izay any amin'ny fanomena be dia fantanareo fa manohana trano ny président. Izay dia tena mitovy sara misy aminareo eto foana rehefa tonga ny fidianana. Tsy hita amin'izay roka ny fankalazana ny tsingerin-taona nahaterahan'ny président dia faly izay mifanotona aminareo. Ary faly koa izay mangataka amin'Andriamanitra ananan'ny président fahasalamana, ananany hery miaraka amin'ny vady aman-janany anompona antsika ny mailakavy. Mialanao président ny tanora indrindra amin'ny fitafan'ny orinasa. Mialanao président ny vahoaka rehetra satria mbola betaka ny zava-tany eny rehefa amin'ny firenena ity. Miandry anao président ny vahoaka malagasy galanao zay atao somatsara ny digatana ndraikitra makasitraka tompolama rahatena président. Voalohany aloha dia misafan'Andriamanitra atsika satria mbola velona ny filoha eo présidentsika fa anniversaire zao eo koa tsika manara dia miaina an'Andriamanitra miperatsindrasa satria misy faliana. Efa makanaka hoa resy président zao mitovy tsy hoe mitovy président fa za député misy minazy zao avy any Antananarivo lasa vakina tangay vakina avy manantona raha so tananarivo mitondra misy zavatra akatsarako ty amitsika mampalahelo ny zava-misy mampalahelo ny zava-misy tamitsika satria mitondra atsika tapamagrotsika ndazany député fetafeto motoana lakileomezeny mitondra atsika tany ity raha diversera amin'ny président ohatr'izany te zay nataoko mba manaova ny marina tokoa maheritseritsy ela velona raha mitamisakela miakately naritsina président efa anzareo miaramila anzareo mpitsara anzareo jabojaby Andriamanitra maherity moa tokotsy ela velona miaraka tanozana eka netika vakina karaka meny président mahery samy zakina anazy meny tombo ina zavatra tsy teto amitsika na ny rono na ny poma ovo na poma tanisandrano ay so tapaka ny lalana tsitsiny zavatra rehetrarehetra na io boma arangezabe meny valana amitsika tsisy fitimisy anao tanozany ambola atsika raha pitsy raha fatapitsy rehefa mbola atsika tatsara daholy fa tenana tsara ny tsaramaso ny masom-bola fa tenana tsara ny katsaka mba mokana tsara teo loatsy mifatana fa tsaramaso-lola tao tsy namokana fa loky renetsika tanozany mitarika mba atehirezo tsara tompo mba manana tsika vakina karaka fa tena nazy tombonahany tsara tsika mbola tsy fotoana aloha président zay ny antony korakoraka tsika avoaka amin'ny betafo tongetina betiaka baranara avoaka district betafo miarabaranao président Nyandroany tsy lava resaka fanangatanay tsy ametrametrampena président dia ity hoe miaty ny fiaina amin'ny vahoaka ny fahavakina karatra ny fisikafany tiko miady ny vahoaka
Satria efa misy ny tena afana tiako marina sakomany. Ny izahay ary manatena ary mino araka ny teny ray aman-dreny pastora teo. Aza matahotra nino fotsiny ihany ary aza foana ny fanatenana fa na avy ny farany na mbola misy tofany dia fofoana ny fanatenana. Makasitraka mankatena sy teny rehetra tsy lava resaka fa zany député